Itomby hery ary lasa rivo-doza ato anatin'ny 12 hatramin'ny 420 ora manaraka ilay andro ratsy izay miforona ao amin'ny ranomasimbe Indiana. Raha ny nambarany FOIB famantarana ny toetry ny andro ary mety ahazo ny anarana hoe Chido. Efa manana tanjaka dépression tropicale moa ny sokajy misy an'ity andro ratsy ity amin'izao fotoana izao. Raha ny vinavinan'ireo teknisiana eny Ampandrinomby eny dia anambana mivantana ny tapany avaratry ny nosy ity andro ratsy ity amin'ny farany herinandro izao. Tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tany amin'ny 7 sy 500 kilometatra atsinanany Antsiranana no nisy ny FOIB ary mikisaka miakandrefana ny diany. Zazadimy no nisitraka fandidiana fo misokatra nandritra ilay hetsika opération à cœur ouvert andiany faharoa ny talata 3 ka hatramin'ny zoma 9 desambra teo tao amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana niaraka tamin'ny fikambanana la chaîne de l'espoir. Mbola manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana ireo zazadimy nisitraka io fandidiana io amin'izao fotoana izao. Mpitsabo avy any amin'ny CHU de Nantes sy CHU de la Réunion niaraka tamin'ny ekipa ny Senosoa no nantanteraka ny fandidiana ankizy miisa 5 no nisitraka fandidiana fo misokatra nandritra ireo fandidiana andiany roa tamin'ny mission d'opération à cœur ouvert tao amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana tamin'ny ity taona ity. Hetsika fandidiana fo misokatra inefatra miantaona no kasain'ny ONG chaîne de l'espoir ho tanterahina ao amin'ny hôpitaly Senosoa amin'ny taona 2024 ny volana marsa na aprily no kasaina anatanterahina ny andiany voalohany amin'izany. Naverina ny Somalia tamin'ny sabotsy teo ireo teratany somaliana fefika tao amin'ny faridranomasiny Nosibe ny 12 novambra teo. Sidina manokana niainga avy tao amin'ny seranam-piaramanidina Fasen Nosibe no nitondra azy ireo. Teratany somaliana miisa 770 no nalefa nody raha ny fantatra. Miisa 70 izy ireo no nanainga avy any Somalia ny 2 novambra teo. Doban-drano ny 20 mahery tamin'izy ireo taorian'ny olana teknika nahazo ny sambo nitondra azy ireo. Mpanjony malagasy avy ao Nosibe no nanavitra sy nitondra azy ireo ho any Nosibe taorian'izay. Fandresena trano azon'ireo tovavy nandrafitra ny ekipa pirenena malagasy amin'ny baolina kitra nandritra ny fifaninanana Kozafa Cup natokana ho an'ny tovavy latsaky ny 17 taona. Androany dia resin'izy ireo ny ekipa ny Afrika Atsimo izay mampiatrano ilalao tamin'ny Saraino Watch. Fandresena fanotelony tamin'ireo lalao 3 izay nataon'ny Madagasikara io tafiakatra eo amin'ny dingana manasa-dalana araka izany ireto mpilalao ny Barea sokajy vehivavy latsaky ny 17 taona ireto. Voahositra ho tompon-daka eran-tany eo amin'ny lalao tsipika netibe tamin'ny tifitra i Jean-François Daniel Riantso Rakotondrainibe na Izigle. Resiny teo amin'ny lalao famaranana tamin'ny isa 4-2-30 ilay teratany hongrois Nagy Lazlo tao amin'ny efitra fanaovan-danonana navadika ho kianja filalaovana tsipika netibe tao a Dijon Frantsa tamin'ny sabotsy hariva no nataony lalao famaranana ny fanandrina ny rotonta eo amin'ny taranja tsipika netibe ihany fa eo amin'ny sokajy lalao olona telo na triplette lavindry zareo italiana tamin'ny isa 13 no 12 ny ekipa malagasy teo amin'ny lalao famaranana ny fiadina izay ho tompon-daka eran-tany ho malalahady. Niady dia niady ny lalao ary nanao izay ho afany ary Daniel Riantso Zigle Rakotondrainibe Faratina Kely Rakotoniaina ary Faly Donald Andrianantenena saingina natompokely ny italiana notariany Diego Rizzi. Tompon-daka lefitra araka izany Madagasikara raha toa ka efa tsy nandray anjara tamin'ny lalao iraisam-pirenena tao anatin'ny roa taona.